Tompolasy tombovavy anterina ny arabo ambam-pirarintso antsika mianakavy isorantsika ilay nahary noho ny fitantanany sy ny fitahiny ka nafahantsika miaona atao anatin'ity fandarana ity. Miara-manonja firaisankina izay no anarana iatsotsika an'izany fandarana izany satria manakaiky ny fotoana eninandro sisa tompokilasy tompokovavy no ahafahana manao ny fampelezakevitra hiatrehana izany hoe fifidianana solombavambahoaka eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'ny Madagasikara izany. Akoatra n'izay dia misy ny vahiny izay horaisitsika ao anatin'izy ity fandarana ity. Ny vahiny voalohany moa zany efa eto akaikiketo dia Andriamatoa Andriniaina Rakotoarson. Izy dia anivon'ny firaisankina Varadrano. Fa akoatran'izay ihany koa dia manaraka ny raharaham-pirenena. Faly miarabanao Andriamatoa Andriniaina Rakotoarson. Ya faly miaraba anirina rabe mananjara dia miaraba ihany koa ny teknisianina rehetra ato anatin'ny MBS sy ny miara-manonja firaisankina ary miaraba ny malagasy rehetra manaraka ity fandaharana miara-manonja ity. Eny ary hiditra amin'ny votoatiny isika afaka minitra vitsy fa ety ampiandohana aloha zany dia apetratsika tsara ny hoe ahoana ny tetiandro tsy maintsy fantatra manoloana n'ity resaka fifidianana izay solombavambahoaka eto amin'ny tany Repoblikan'ny Madagasikara ity. Eninandro sisa ny fotoana ahafahana manao ny fampelezakevitra, dikan'izay miazakazaka be ny fotoana. Ary akoatran'izay tsara ho fantatsika fa amin'ny alatsinainy zany, alatsinainy 17 Mey amin'ny 12 sy 15 minitra no mifarana ny fampelezakevitra. Ny talata 18 Mey 20 sy 20 io le antsoina hoe silence électoral. Fotoana izay isaintsainana, akana saina tsara, andinihana ny tontolony izay fiainam-pirenena izay indrindraindrindra amin'ity resaka fifidianana ity ary amin'ny herin'ny anio katroka amin'ny herin'ny anio zany hoe ny alarobia 17 Mey io le atao hoe jour J anatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka eto amin'ny tany Repoblikan'ny Madagasikara manomboka amin'ny 9 maraina mandra-pahatapitry izay olona milahatra ao ivelan'ny birao fandatsaham-bato. Izay zany tena tsara ho fantatsika petrapetraka tsara mihitsy dikan'izay tompoko miazakazaka be ny fotoana amin'izao fotoana izao ho anatin'ny vanim-potoana fampelezakevitra isika. Manoloana an'izay anefa arakaraka ny mampanatona n'ilay fotoana izay natanterahana ny fifidianana solombavambahoaka no miseho lany hatrany ny tsy fanarahan-dalàna. Misy mihitsy aza miteny hoe mbola tsy nanomboka akory ny propagandy dia efa miseho lany ery ny tsy fanarahan-dalàna ary tsy fanarahan-dalàna verimberina izy io, violation répétée. Kanefa izany fifidianana solombavambahoaka izany dia tena zava-dehibe tokoa, andrim-panjakana, mpanao lalàna no anaran'izany hoe ateny miera-pirenena izany, teny iarana, teny miera. Ka milohan'ny andraisantsika n'Andriamatoa Andriniaina Rakotoarson izay ionivon'ny firaisankina Varadrano dia reto aloha misy angom-baovao anankiroa izay milaza an'izay tsy fanarahan-dalàna izay. Eo ny fanambarana nataony ny firaisankina dia teo ihany koa ny endrika fandrikan-dalàna tany amin'ny faritra izany hiteny eo Andriamatoa Paraina Auguste tany Manakaramo ary dia tany ny mpanao gazety nanao ny angom-baovao ndeha aloha izay ho arahantsika avy hatrany avy eo isika miditra avy hatrany amin'ny fandraisana Andriamatoa Andriniaina Rakotoarson firaisankina avy eo Varadrano ndahoaritsika. Mifalohitra tanteraka amin'ny voalaza ny lalam-pifidianana sy ny lalam-panorenana nataony mpitondra fanjakana amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Mibaribary tanteraka ireo endrika tsy fanarahan-dalàna miopampana izay miendrika fiantsina sy fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy tompo-pahefana. Natsikafo ny firaisankina ireo fietsika maloton'ny mpitondra ny seho tany amin'ny faritra nandalovan'izy ireo. Tao Manakara dia misy candidat anankiroa indépendant numéro 2 sy numéro 5 izay dia nasoa. Fatafatesinareo any olo mianso anazy moa misy mpanjara malaza, misy mikarakara amin'ny télévision, misy gouverneur avilavitra aty. Dia midi ao dia hoe ianareo melanareo dia lasanareo manohana an'ilay candidat ny candidat mpanjakana. Ireto daholo ny dossier momba anareo. Zany hoe ampiasaina daholo zany na ny sakan'ny ranon'etra na ny tribunaly
anaovany menace de nampanaovany déclaration ngamba izy omaty zay le anankiray de hoe zay de mianga fa mitovy any ny zavatra tadiaviny de anognany le candidat anary avaravaha mianala zorofo any de nalany gadragnan'olo le olo de reo navoaka tao prison de andany anao miaraka amile candidat mpazakany ty manao propagandy miaraka aminazy maro moa ny zavatra tokony teneny ny tany le fanily seragnany tany ambaty-finandrana any madamo panina lefa sita misony zavatra atao tratrisy de maro olo mandray anazy eo de natao misy ny tenitenany madame panina tany voandroza menacé candidat indépendante anankiray danosany ny tenin'ny président nachc hoy zay anasazy zaho izy teo fa sao de lasa indray le hoe azo resina fa sy mitologno de ahita anazy asikany ka de raha tenin'ny président teo tsy misy mpamosangany koa vahoaka koa hiaro resavidy fa so ataotao vitavitako zao fotsiny ty zavatra ty ary ny communauté internationale koa sy anaikinaiky sy tokotokony ameka an'io hoe ivalide an'io hoe de ara-tanàna ny élection atao Madagasikara fa raha zao mitoy sy misy zavatra sy mety ankoatra ny tany amin'ny faritra hitrangana tsy fanaran-dalàna marobe ihany koa ny eto Antananarivo raha ny fitarainana nataon'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisan-kino amin'ny boriboritany voalohany sy faheniny manao jeu de mots zany le hoe fitokanana sy fanolorany satria le candidat manatrika eo fa sy any olona aloha izy nanolotra niny egedo soratsoratra Antananarivo io fa afaka miandry vita fifidianana ny fampilezan-kevitra zay fa manao ndray zavatra re ny tsy faran'ny mpanalan-dalàna dia irahan'ny rehetra ihany koa ny fampiasana ny anarany filoham-pirenena raha mijery isika dia ny akanjo sy ny zavatra fitaovana rehetra ampiasaina io nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia mbola reny ihany no zaraina sy fifidianana safidin'ny olona ohatrany hoe le filoham-pirenena no milatsaka député zao dia le fanaovana pression indrindrandrindra fao anivony ny ministère amin'ny fampianarana ny fanabezam-pirenena zany ny chef Cisco izay lalàna moa ny teny hoe tsy mametraka ferany izy fa maka autorisation d'absence fa mbola manao tsindry ihany amin'ireo mpampianatra sy mpanabe rehetrarehetra zany ohatra misy compteur tamora zao fa amin'ny jirama zay tena izy mandoa 30 000 ariary ny tokantrano de avy eo le candidat ny fitondrana amin'ny boriboritany enina zay zany no taingina an'io izy zay nanao an'io de izy no mijery any anaran'le olona de manome an'le izy ray zay no faharoa koa le candidaty zay avy amin'ny fitopra de mamory fokotany amin'ny alina misy sary amin'ny fitsasany alina ka hatramin'ny siro sasany alina manaprofo ny fihetsiky ny mpitondra fa fananina izy ireo ny tranga toy izao hiteraka korontana ka tsy hatanteraka ny fifidianana anam-potena ny demokrasia eto Madagasikara fiantsinina sy fanaovana tsinitsinina tanteraka ny voaka malagasy izao fandikana ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ao anatin'ny zotam-pifidianana izao fanainina ataon'ny mpitondra ankehitriny hitarika korotana tsy hatanteraka ny fifidianana ka anam-potena ny demokrasia eto Madagasikara izao fandikan-dalàna mibaribary ataony zao manameloka tanteraka izao fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana ato anatin'ny zotam-pifidianana izao izahay ary manamafy fa ny fifidianana madio sy manara-dalàna ihany no antoka ahafahana manatanteraka fifidianana milamina sy manaja ny safidy-bahoaka ary azahoantsika solombavam-bahoaka mendrika porofo mitohaka amin'ny tenda ny fitsidiana sy fitetezam-paritra ataon'ny mpitondra miampy fanolorana na fitokanana zavabita santonana amin'izany ny tranga tany Antsirabe Fianarantsoa Ikongo Manakara sy ny faritra sasany eto Antananarivo tsy azo ekena ary tsy anaiky lembenana manoloana ny fantikan-dalàna ny vovonana firaisan-kina raha no mamafisin'izy ireo ary manameloka tanteraka ny tranga misy ny sazy tokony ampiarina ho an'ny mpandika lalàna ka andrasana ny fandraisana andraikitra ireo rafitra mpikirakira ny fifidianana dia ny CENI sy ny HCC izy olona ny fifidianana ao anatin'ny filaminana sy anekeny rehetra ny voka-pifidianana dia mitaky izao zavatra zao izahay voalohany ny ampitsaran'ny mpitondra ireo tsy fanarahan-dalàna tony faharoa ny andraikitry ny CENI sy ny HCC
ny andraikany senisy ny ACC ny andraikitra ny andraikiny ka ampiasany ireo fahefana eo ampelantanany ampiarana ny sazy voalazany lalàna amin'ireo izay manao ny fandikan-dalàna tsy ireo izay candidat izay nahazo tombony tamin'ny tsy fanarahan-dalàna ireo. Miantso ny fiombonabe iraisam-pirenena koa izahay tsy hitagapotsiny izao fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara izao sy ny fanasosena ireo soatoavana demokratika iraisam-pirenena izay ataon'ny mpitondra ankehitriny. Manamafy izahay fa tsy andraiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ny tranga toy izao ary efa mitona sahady ny vahoaka malagasy tompony fahefana Andriamanjaka ho isa hijoro sy ho vonona hiaro ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna eto Madagasikara mba tandrovatsika mandrakariva ny tany tan-dalàna. Raha ny zava-misy tsy voahaja intsony tsy fiandaniny fitantanandrara-panjakana araka ny andiny fasivy amby telopolo amin'ny lalam-panorenana. Tsy voahaja ny tsy fiandaniny filoham-pirenena sy ny fanafangarona amin'ny asany antoko, vondrona toko araka ny andiny fasivy amby efapolo amin'ny lalam-panorenana ary tsy voahaja ny tsy fafana mitokana zava-bita ao anatin'ny fotoam-pifidianana araka ny andiny faraiky amby enimpolo sy ny andiny fatelo amby enimpolo momba ny tsy tokony hanafangaron'ny filoha ny asany amin'ny asany antoko, vondrona antoko. Mazava ny voalaza ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana tsy afa miala amin'io na iza na inona antony na inona. Dia raha manolotra izy tokony manolotra azy aty amin'ny tranony aty raha hoe ty mizatra menena reo any fa tsy izy manolotra izy ny toerana izay ahitany vahoaka zay nge nahita zay tany Manakara, nahita zay tany toerana izay nalena ahitany amin'izay faritra nisy nahitana azy ka raha ohatra izy ka na ohatra hoe tsy fahalalana na tsy fahaizany dia eno tsara ny fahasivy amby efapolo amin'io andininy any amin'ny lalam-panorenana dia milaza fa ny andraikitra ny filoham-pirenena dia tsy azo ampiarahana amin'ny vondrona politika. Tokony tsy iseho mihitsy izy akory na manolotra atolony amin'ny mpanohatra zany le zavatra tsy azo ny atao. Efa teo aho matoy samy tena zany eto malala tsara ohatra niny aby ny zavatra nataondry reo le olona nanaraka tsara ny constitution ary nisy mihitsy ny arana mety zao mikombolaza constitution tsy azo atao azo miverifieny zany tsy azo atao ny milaza mihitsy hoe za lehibe ny antoko politika izao ka toka eto hanolotra anareo ny zavatra fa tsy mitokana akory tsy fanao zany mandika ny lalam-panorenana. Tsy hipetra-potsiny amin'izao ny firaisan-kina fa metraka fitoriana raha ny fanamafisana. Fifidianana madio sy mangarahara raha anatin'ny fananjanana ny tan-dalàna no mila petraka eto amin'ny firenena. Ametraka rikety ametraka fitoriana zay raha avy eo. Zay eto manana olona manampaizana rehefa ndaza hoe manampaizana maromaro miaraka aminay. Misy fisolova na atao anatinay rehefa misy atao anaty kandidanay na ireo le olona natsonay mihitsy anampy anay na ireo vahiny natsonay keo anampy anay. Io mba dia nio ty lalam-panorenana ty dia aminao anay tokony interprétation ireo dia nanay izy ohatra ny zao avy any Sud-Afrique natsoko dia nanefana izy dia ametraka fitoriana aloha zay ho hita satria ny ACC sy ny CENI koa zany tokony andray sy ampiasa reo fahefana eo ampelantanana ary ampiatana zay sazy zay satria tany tsisy lalàna zay zany raha tsy manao ny ACC. No antitra tery vovonana firaisan-kina androany fa mila petraka eto amin'ny firenena ny tan-dalàna sy ny ampiarany CENI sy ny HCC ny fahefany sy ny lalàna mifanaraka amin'ny fandikan-dalàna ataon'ny kandidat-panjakana sy ny mpitondra. Miantso ny vahoaka malagasy izy ireo ho sa hijoro hiady ny ho an'ny fanjakana tan-dalàna sy hiaro ny safidim-bahoaka. Eny ary mazava zay. Andriamatoa andro ny aina Rakotoarson avy amin'ny firaisan-kina avaradrano zany ny zava-misy eto amintsika eninandro tsy atongava n'ilay fotoana natanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Inona ny azonao ambara? Alohan'ny ilazana zay mety ho rehetra fa
manoloana n'izany zavatra rehetra zany dia averin'indray mandeha angambany ireo fandingan-dalàna hita amin'izao fotoana izao dia ho averina ho tanysaina amintsika eto misy andinin-dalàna reto zay tsy maintsy hotononona amintsika araky ny andininy fahasivy amin'ny telopolo ao amin'ny lalam-panorenana dia ny fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniny fitondram-panjakana ara-politika ny andininy fahasivy amby efapolo ao amin'ny lalam-panorenana dia milaza fa ny andraikitry ny filoham-pirenena dia tsy azo ampiarana amin'ny asany vondrona toko politika araky ny andiny fa raiky amby enimpolo andalana voalohany ao amin'ny lalàna fehizoro larana fa 2018-008 mifeny fividianana dia voarara ny fanaovana fitokanana zavabita mandritra ny fampielezan-kevitra ny andalana faharoa amin'io andinin-dalàna io ihany dia milaza fa tsy azo ny mpitondra fanjakana tao ny manao fanambarana manokana zay mety anomevana sy tombony ho an'ny kandida araky ny andimy faharoa amby enimpolo ao amin'ny lalàna mife ny fividianana voalaza ao amin'ny andininy dia tsy mahazo manao fampielezan-kevitra manohana kandida ny tompona andraiky mpanjakana ireo rehetra rehetra reo nefa rehefa jerena lay fihetsika lay fiteny ataony fitondram-panjakana sy mipomba ny fitondram-panjakana kehitriny dia manomevana ny kandida mpanjakana daholy zany mandika ireo lalàna ireo mihitsy ny mpitondra fanjakana sy ny mpomba ny mpitondra fanjakana am'izao voalaza ny lalàna zany tsy misy mamorona ary zany ary ny lalàna dia lany tao anatin'ny fanivevitry ny vahoaka ray manontolo mandany an'izany tokony tsy hodikany izany izy nefa zany zavatra miseho am'izao fotoana zao zany fandikan-dalàna zany dia izany zavatra zany tsy maintsy ampahafantarina amin'ny vahoaka misy an'izany eto amin'ity firenena ity hojerena fotsiny ary ve hoenona fotsiny ary ve ka hitory zany firaisan-kina tonga dia mandray fepetra dia zay ny tsy maintsy atao mandray fepetra ny firaisan-kina hoe ndao ary fa misy fandikan-dalàna efa mipetraka any amin'ny ACC ho tenenina ny CENI amin'ny manana fahefana ny CENI amin'izany manana fahefana ny ACC any mesazy ny fandikan-dalàna misy eto amin'ny firenena kanefa moa iaraha mahita hatreto tsika mihaino aloha aiza ho aiza daholo zany rehetrarehetra zany satria misy ihany ny zavatra atao tahaka an'izany misy fitangilanana be deabe misy atao amin'ny firenena misy tsy fandikan-dalàna mitovy ohatra fa rehefa ny mpanohona ny fanjakana dia ampanginina any daholo zany zavatra rehetrarehetra zany hoe midina tsy hita midina tsy hita fa raha vao ny mpanohatra vao mipotra fotsiny ny orony dia fa ary zany rehetrarehetra zany ilana n'izao fifidianana ataotsika zao ampiakarana ny kandida ny firaisan-kina iady amin'izany fahalovana misy atao amin'ny firenena zany ho resantsika miandalana daholo zany inona moa zany zay ho atao amin'izany rehetra zany mazavatsara zay fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay ankeo andriamatoa Andry Niaina raha Cotarson ny firaisan-kina iny tonga dia araka ny teneny ny co-président Marc Ravalomanana teo tonga dia nandray fepetra mitory fa le andraikitry le olo-pirenena tsy rairay mihitsy manoloana ny tiraraha tya misy azonao ambara ve itsika le tena hoe olo-pirenena le citoyen manoloana ny tiraraha ty ny voalohany indrindra aloha zany efa manome modely io ny firaisan-kina voalohany indrindra aloha amin'ny olo-pirenentsika zay tompony teny amin'ny zavatra tsika ne no patron zao firenena zao ny olo-pirenena rehetra dia misy andraikitsika lehibe de lehibe de lehibe mihitsy mba hialana amin'izany fandikan-dalàna izy zany voalohany indrindra aloha zany tsy maintsy isika mandeha mifidy mila tonga maro be isika mifidy zay aloha zany zo koa nena izanatra zany ny fividianany tsy tereny sika fa zotsika olo-pirenena ny mifidy de mila tonga maro tsy voasakany lacrymogène seny basiny rehetrarehetra any amin'ny fividianana tsisy lacrymogène fa zotsika tsy rairay aby olo-pirenena 20 taona no afaka mifidy daholo de mandeha mifidy maro be sika izay aloha zany ny andraikitra voalohany mba hialana amin'izany tsy fandikan-dalàna zany rehefa milaza ao anatin'ny fividianana itsika izao no tianay tsisy afaka manohitra an'izany faneho-kevitry ny vahoaka rehetra zany zay no andraikitra voalohany edivana amin'izany tsy fanaran-dalàna zany akoatran'izay
manoloana ny izay le hoe amin'ny androny fifidianana androny fifidianana fa aty mialohan'ny fifidianana isika zao inona ny fepetra raisana eo aminareo zao amin'ny avaradrano anio misy fanofanana délégué izay mihitsy tonga de afaka resahanao zay de izany indrindra efa miditra ty amin'ilay andraikitry ny vondrona politika am'izay ny firaisakina am'izay sika zany zao de efa midina antanatoatra tahaka an'izany midina ao anatin'ny fanofanana ny délégué de vote sika zao ao anatin'izany fanofanana ny délégué de vote zany de ampahafantarina inona daholo ny andraikitra miandry délégué de vote sy atoritory mila manaramaso raha fa hiditra tanteraka ao anatin'izany andro jozy zany sika de ny délégué de vote de mijery mihitsy ny rehetrarehetra manahoana ina no andraikitra miandry ato manahoana ny zavatra manoloana anao manahoana ny ataon'ny membre ny bureau de vote hafa manahoana ny ataon'ny président ny bureau de vote satria misy zao ohatra zavatra misy zany am'le bulletin unique iny de le micochet tahaka an'izao eo am'le machine courant rehefa ny an'mpomba ny fitondrana ao na mihoatra n'iny cadre iny ary le croix mihoatra hoe tsy maninona zany zavatra nisy tamin'ny fividianana nisy teo fa vao mihoatra kely an'iny cadre iny le croix de tonga de vaty-maty iny zany zavatra rehetrarehetra zany zany tandrovana jerena tsara mihitsy hoe jerena mihitsy hoe ahoana nisy nandika an'izay zavatra zay zany zany antsipri an'ilay andraikitra miandry ao anatin'ny drao fandatsam-bato rehetrarehetra manara-masony rehetrarehetra manahoana ny atsy manahoana eo amin'ny fanisam-bato rehetrarehetra manahoana hoe tena manaraka tsara mihitsy fenona tsara ny procès verbal rehetrarehetra izao feno tsara jereo tsara aza asiana kosokosoka mihitsy ny procès verbal fa vao misy kosoka kely iny de fa maty iny jereo tsara mihitsy mila mandinika tsara mihitsy lay manoratra n'lay procès verbal rehetra oana voasoratra tsara ve lay zavatra ao atao satria raha vo ohatra fotsiny ary sika tena disclamera kely fotsiny ianareo délégué de vote de fa maty zany ny procès verbal nareo itsika ne enjeny azadino de na ilikekely tahaka an'izany azy de fa anafoanana lay procès verbal lay marina indrindra rehefa tsy misy procès verbal avy aty amitsika de zay ataondrarony amin'ny procès verbal ndrarony de marina daholo de zany rehetrarehetra zany akoatra zay fampiofanana zay ho atao anareo zao amin'n'ity androandroany ao amin'ny orient ery amin'ny akaikiny domaine ary de manambara zavatra bedabe mihitsy ny andraikitry ny délégué de vote tsy matoritory amin'ny andron'io mifanampy anareo ao mifanampy tsara hoe reraka ny anankiray mitenena mila miteny sika hoe reraka ary namako de mijery manaramaso ndray le anankiray misy zavatra hifanampiana bedabe tahaka an'izany ao anatiny zany bureau de vote zany andraikitra ngezabe goavana be ary zay andraikitrareo délégué de vote zay no miantoka ny hoavy ny Madagasikara azadino eo antsorokareo zany zavatra ngezabe zany tsy so de adinonareo hoe kely fotsiny zany zy ngezabe de ngezabe miantoka ny fahatsarany Madagasikara ianareo zay manao formation am'izao fotoana zao zava-dehibe zay fa tsika koa andriamato andry ny aina rakoto arson ianao moa zany avy amin'ny firaisakina avaradrano fa nizahatra tenenao tsy hoe ho anavaradrano fotsiny fa ho any Madagasikara ray manontolo amin'le hoe mila hoe tanymanitra de misy voavidy vola ary mandeha be ny vola am'izao tena moa mpanao gazety de fotoana maromaro nandehandeha tany rehetrarehetra fa miraraka ny vola arisy hoe sitra ny ay sinsisa inona ny azonao ambara aloha momba an'izay satria zahatra hita le izy ary hoe mampalahelo sady mamenatra rehefa fifidianana takan'izao izao zany nitadidio tsara mihitsy enonareo tsara ako ho an'izay vahoaka malagasy maino an'izao ity raha ty zany akiondalana zay anovanina ny tantaran'ny firenena fantatritsika ny zavatra menjady antsika vahoaka malagasy am'izao fotoana zao tsisy tsy malala manahoany isika mijaly misy fahoriana entina eto am'ty firenena ty matoa zany tsika nirotsaka indray am'ty fifidianana ty de manantena mihitsy isika fa ity no anova ny fiainam-pirenena vaovao zay oety ny firaisakina indrindrandrindra ka raha ohatra misy mano vola ho anao tsy ny firaisakina velively no ano vola ho anao satria ny firaisakina no hitondra lay fahorim-bahoaka iova ho fiainana vaovao fa matoa zay misy olona manosika vola ho anao de anaraka n'lay heviny zay fa lomorina
no tiany mbola hitoetra ihany moa ve sidrakitsika zany vaoaka malagasy sidrakitsika izay zany ny zavatra ho lavina anisany lavina voalohany ary kolokolo zany azadiny izany fandraisana zany vola any ambadimbadika an'izany ary be deabe izany ny anisany manimba foana ararotana le fahantrana ararotana ny fahantrana de misy vola kely lay fahantranao iny ararotana amina vola kely ve ho afaka zay vola kely zay ve zay fahantranao zay misy vola kely fa misy vola be koa vola kely vola be misy 10 millions d'ariary ary ndray mandeha tany hoany misy an'izany izay ve anavitranao amin'ny firenenao ny taranako faramandimby izao raha sanatriny zany izao fiainatsika zao no mitoy anahoantsika ho lasa ny vazaha ny tanitsika satria tsy anana intsony ary efa mananotanina mihitsy ny vazaha am'izao mananotanina mitoetra mihitsy izy maika fa isika zay tompony fahefana am'izao hovidina amina vola kely zay tsy avelona ny taranaka faramandimby oka rere olona oka mihitsy a tandremo fa kolokolo koa zay kolokolo be zany maray an'izany ka hiarany lalàna mihitsy zany fanaovana kolokolo zany na tsy resaka fotony ary sika ny am'izay kolokolo ho ateraka an'izany fandraisana vola kely any ambadika an'izany ino moa zany tsy maintsy ndraisana satria zava-misy amin'ny tontolo mpifidianana ilay izy a inona ny mampiavaka ny kandida ny firaisan-kina akoatra ny ovaradrany amin'ny misy kandida ny firaisan-kina manerana ny Madagasikara inona ny mampiavaka an'izany hoe kandida ny firaisan-kina zany ka aresy lahatra ny mpifidy androtsaka amin'ny vatany ho an'ny kandida ny firaisan-kina raha fahitana andrematoandro ny aina rakotoarson azy ny kandida ny firaisan-kina zany a de tena tao anaty ny fandiniana lalina no namoahany filoha marika ravalomanina ny fanapahan-kevitra hoe iranina sy ranina no kandida ny firaisan-kina nisy ny ao anatin'ny firaisan-kina ramatolo tao anatin'ny fivonina firaisan-kina namoahany hoe izao satria azadiny fa misy critère io fa tsy hoe tiako ty bogosy ty de avy anao kandidanay tsy zany fa ny kandida ny firaisan-kina de manana fahaizana manana pahalalana manam-panahy ary miaina ny anivon'ny vahoaka malala ny fiainam-bahoaka malala ny jaliny zany vahoaka zany ary voasivana araka zany ny firaisan-kina sy ny mpitantana ny firaisan-kina de ny sivana efa atao anatin'ny tolona ny efa nijery andrakotsirabe rehetrarehetra zay hiaraka anangana n'ity firenena ity zay lasaka andavakalala fa tsy tongatonga reo tsy hoe za bogosy tsy hoe za tsia tsy zany no ny fidianana andreo manam-pahaizana manam-pahalalana manam-panahy voasivana miaina ny anivon'ny vahoaka ary malala ny fahorian'ny vahoaka zany ny mampiavaka andreo kandida ny firaisan-kina tsy mandokandoka fa fatarinareo alohan'ny zany rehetrarehetra fa zany zareo zany mihitsy reo olo reo fa tsy tahaka an'izay hatram'izay mety hoe namako tiatiako ty tsy zany satria tsy anovany ninona ne zany raha hoe niavako no ataoko kandida eo inona moa zany mety hoe niavako tao fa sy vanina manokana mihitsy reo olo reo malala tsara ny mpiainam-pirenena ary anavitra ny Madagasikara amin'ny alalan'izay hitondrana ny teny eny anivo ny anteny miera-pirenena zay eo indrindratsika afaka manome garantie ho an'ny olona ho an'ny malagasy zany ny kandida ny firaisan-kina rehefa tonga ao Tsimbazaza izay nge tsy maintsy tenerana nalaza mantsy le tamin'ny teo aloha député Malety député Trero Niavary de mamitsake nefa efa mandeha ny resaka hoe ino ty motion de censure zany zavatra nisy fa rehefa firaisan-kina ny tonga ao sy maronisa ny aty amin'ny mpanohatra zao ohatray de mame garantie ho an'le vahoaka malagasy mame garantie mihitsy zay mantsy zao tataviny olona inona ny garantie ny tsotra be zany garantie zany jareo tsara mihitsy ny fotsiny a ireo kandida ny firaisan-kina raha ka ohatra navaradrano ahako zay mino afa any am'izay rehetrarehetra misy rehetrarehetra any de tahatahaky zany mihitsy aka ohatra navaradrano ireo kandida reo de be ny tanàna daholo de ireo zany tsy ny vahoaka n'izy ireo zany a tsy eritreritra andrakotsirabe tso fa io be ny tanàna io fatana de tandreminao ary be ny tanàna ekenay ianao olaninay ianao olany reo na izay fisehony zay fotsiny azy de efa garantie ngeza be fa talohany ny député zany potra tamika inony inona ny garantie inona no azon'ny vahoaka ao taon'izany satria mipotra tamika eo izy fa am'izao tsy zany
fa tena ohatra anakira ary tahaka an'izany daholo any amin'izay misy candidat mifiraisakina rehetrarehetra eo faradrano zao izany tsy mahalala ny avitra jimy pastera raha iresaka ny jimy iresaka ny avitra jimy pastera sy atsika iavitra zany fito ambe folo taona be ny tanàna ny sabotsina mena zany mpanara ao aminay zany any aminareo mpanara zany sady avy eo mbola mpandinika fiainam-pirenena sosiologue ngezabe reny matoa fito ambe folo taona matoa natapavoaka tsara ny tanàna ny sabotsina mena izany tsy ny haika an'izany zany fito ambe folo taona eo amin'ny fitantanana ny tanàna zany misy fifanarany misy fifandraisana ampo mihitsy eo mifakatiavany vahoaka sy ny mpitentany zany matoa eo jimy analasora vo ny aingy zany be ny tanàna analasora zany fa tonga de namiratra ny tanàna avy any aminay zany zany zavatra misy ary miaiky ary zao lazaiko anareo nisy namanay avy any Tuléar misy namanay avy any Majunga misy namanay avy any Dekao de zao misy moa rehefa miresaka amin'ny mpinaminy hoe le retse ameo anay ny be ny tanàna anareo rehefa tsy tianareo tsy riritiny olona be ny tanàna io mana ingénieur BTP bâtiment et travaux publics mandinika an'izany nianatra tan'izany tany an-dafy amina fitantanana ny tanàna amin'ny ahoana natao izany rehetrarehetra ary misy any pasteur Lazasoa pasteur zany ray aman-dreny ara-panahy zany mitaizany fanahin'ny vahoakan'Andriamanitra indrindrandrindra moa fa mahakandidat anazy de mifananatra tsara mihitsy zao anao ataony ray aman-dreny am-panahy ahoana moa no madika ny teniny eo anatreny ray aman-dreny am-panahy azy aloha eo anatren'Andriamanitra sy eo anatren'izay vahoaka ny fidy azy izy raha teo be ny tanàna nambotra biby be ny tanàna nambotra biby zany de atao anahoana ny fampijeren'ny vahoaka ny masomaso sy izy amitaka azy am'izany zany rehetrarehetra ny ihaja Njebagary roa mandahy anakiroa ny aja Njebagary be ny tanàna Njebagary ny olona le zany tsy miverina ny loiny telo zany mihitsy rehefa tsy akasitrany vahoaka misy zany karazana garantie raha izay mitadiavina rina rahabe mananjara hoe matoa zany zay fantatrareo tsara nefa de efa garantie zay fahafantaran'izay akoatran'izay fahazananandreo ihaja manana ingénieur BTP koa iny de eritrereto am'izany reo zay le izy feno tsara manapahaizana manampanendrena manampahalalana ary mifandray am-po amin'ny vahoaka zany reo zavatra dina garant miantoka an'ireo ekarandrareo ary amin'ny anteny mihery raha mpirenena sandrareo viara hoe anisakitsaka an'izany zavatra anakidimy zany sao de sany zany tsy sany zany ka garantie zany rina rahabe mananjara eny ary maraparana sady isika satria mbola misy vahiny manaraka Andriamatoa vaovao Benjamin dia rehefa nanao fanadiadiana teny rehetrarehetra teny amin'ny mampanao gazety de zao foana nanao verimberin'ny olona Andriamatoa Andry Niaina Rakotoarson ny député tadiavinay eo andrafitra ny antemimera-pirenena zany Atsoatsy dia député tsy amerina ny zavatra nampalahelo ny tsy nety nataon'ny sasany tsy izy rehetra kosa aloha fa nataon'ny sasany tam'izany ka ohatra zao hoe resaka SIAD asiko resaka kely CIAD io subvention mena ny district tsy nahitany fofopofony io ny akamarony zany dia hoe oka mba tsy verina tsony ny zavatra ohatran'izany fa rehefa ny candidat ny firaisakina ny tonga eo dia mahazo ato ka mahazo mandry von'ny vato fa tena anaraka araka ny tokony izy araka ny teneny ny co-président Marc Ravalomanina to hoe tena manaraka araka ny tokony izy manaraka ny lalàna iny moa zany anankiray fotsiny iny ahoana ny fahitanao an'izay izao ny SIAD zany dia nataontsika ohatra kely fotsiny iny aloha tamin'ny zavatra efa niseho teo aloha fa tsika azava kely fotsiny angamba ny SIAD de ho azon'ny vahoaka inona marina moa zany ny tokony ho andraikitry ny député miainga amin'ny SIAD io tsika de miteny am'izay lay andraikitra ray manontolo zany ny any député zany SIAD zany crédit d'investissement destiné à l'appui du développement zany hoe io vola io CLD io taloha CLD io taloha dia 0,2% en budget général de l'État tam'izany CLD zany natokana zay tantan'ny député
amen'ny fanjakana isataona anavaozana anatsarana investissement ho ana district zay nifidy azy 0,2% fa rehefa tamin'ny 2022 de niova CIAD nasiady izy ary niakatra 5% amin'ny budget général de l'État ambola hanatsarana ny district zay nahalany andreo député reo nandany tao amin'ny atemery io tam'zany nandany de nandany tompoko ary azadino fa tsisy lalàna mahazo miatra eto raha tsy tapaky ny député ninninina ary tsisy olona afaka miasa raha tsy misy lalàna ny lalàna nefa dia tapahany didiny député eny ekeny tao amin'ny député lany to amin'ny anteny miram-pirenena io fiakarana 5% tamin'ny 2022 zay nanovana azy ho CIAD io zany zava-misy fantatrareo ve zany vaoaka malagasy ampahafantarina anareo manomboka zao fa misy an'izany ary tsy maintsy fantarinareo misy antsipiriny zavatra be debe zay niafina tao mila rahana mazo zany isika manana andraikitra isika nampahalalana antsika tsy nampahalalana antsika tsy antsony eto tsika zao mahalala anjany sy ady zany fa hiditra am'izay zany tsika ny mahakasika an'izany atao hoe solom-bavambahoaka zany tonga de fititsika le izy zany solom-bavambahoaka zany a dia manana fahefana mirenverser manao motion de censure zany solom-bavambahoaka zany a de afaka manontany ny gouvernement zany solom-bavambahoaka zany de afaka manao enquête parlementaire zany solom-bavambahoaka zany mandany ny budget ny loi de finance rehetrarehetra zay ny asany ao anatin'izany rehetrarehetra zany zany fantatry manao enquête parlementaire io vola azy io zay mila fantariny zay parlementaire rehetra ny zavatra zany fatany zany fa niatra tam'izany ve sika eto sika zany ny fitianana anisany ny fitianana andreo firaisakina mahalala an'izany na mahafantatra an'izany reo matoa ny safidina ho candidat ny firaisakina zay zany ny anisany andraikitra miandry ny député eny ary marana azy ary sika inary ny teny fanetanan'andriamatoa andro ny aina rakotoarson hoan'ny olo-pirenena izay ifidy tsy hoan'ny faradrano ihany fa hoan'ny hoe fanetanana amin'ny firaisakina zany manerana ny Madagasikara zay misy candidat ny firaisakina manerana nosy ny teny entina anentanana ny rehetra zany amin'izao fifidiana zao de aleo sika vala amby folo taona miakatra voalohany aloha mijery ny karaha-pifidianana ao ve sa tsy ao alaivo ny karaha-pifidianana de mamonjy fifidianana sika tonga maro be sika mila tonga maro be sika za mino marimarina fa miaina fahoriana maro be deabe any ambany ravina any amin'ny rehetrarehetra misy atsika misy mahita an'izany manahita an'izany avela ho tsika ho tahaka an'izany ve fa ity zany lay kiondalana zay tsy maintsy anovana ny fiainam-pirenena ka ny matompo teny farany ansika vaoaka malagasy de eo amin'ilay fifidianany sika no manambara izao ny sitrakay ka sitrakareo ve hijanona tahaka an'izao ny fiainam-pirenena zao fahantrana lalany zao zay ny fahatongavantsika marobe ifidy ny candidat ny firaisakina zay tondra fanovana ho eto amin'ity firenena ty azadiny mihitsy zay teny zay tsy sitraky nizanizy ny fahantrana ary efa mamenatra mihitsy any amin'ny jereo ny firenenareo i Madagasikara no resany fa firy tsika zao any amin'ny disitra indrindra roa sisa de mba matikamy fetsika roa sisa ny aorina atsika zao roa sisa matikamy tsika ialana am'izany efa menatr'olona tsika any am'izay maika fa tsy zay enatr'olona tsy olana loatra fa ny fiainatsika mihitsy manahoana fahorina tsy lalana tsy sakafo tsy tsina tsy fandripalemina iainana foana ve zany le vaoaka malagasy eo ndao sika fidin'ny candidat firaisakina zay efa ny volavolaina mihitsy ianareo ry zalahy iakatra amin'io anteny miram-pirenena io tandremy ny fanarahantsika garanti reny vola azy reny izay no anentanana antsika vaoaka malagasy fa de soava tsara avaradrano avitra Jimmy fanentanana kely ho an'ny avitra Jimmy pasteur Lazaso yatsy de efa miteny anareo zahay izay tsy manana olona atokisana akoatranareo fantatray anareo fantatray loatra ary zay no natonga nainy safidy anareo mihitsy aorina anareo zay andamosina aza mielikely ka mitototario ny lalana mandiana mitoetra ao amin'ny anteny miram-pirenena ento ny fahorim-bahoaka avadio lalàna zay mety ho ahatsarany ny vahoaka malagasy eninareo angamy zay avatra amin'ny vahoaka izany vahoaka navaradrano
izay ny antony nanekena anareo hiavitra Jimmy Pasteur Lazasoa Ihaja. Inary toko milasy tompovavy isaorantsika Andriamatoa Andry Niaina Rakoto Arson zay avy amin'ny firaisankina Avaradrano nitondra an'izay fanazavana anjara brika any koa moa no azo ilazana azy dia isainto kely isika dia andray an'Andriamatoa vaovao Benjamin zay avy ao amin'ny firaisankina ihany ao anatin'ny comité de soutien izy mpanoana ihany koa zany ray aman-dreny zany tsy atory voanjodina amin'ny politika eto Madagasikara dia ho raisitsika izy afaka minitra vitsy. Inindreo mpitondra abadona sy rebirebiana amin'ny zavatra tsy misy dika ny vahoaka ka tsy mahafantatra intsony ny tena zava-misy marina sy ny kajy maloto ataon'izy ireo any ambadika any hampandaniana ny kandida ny volomboasary. Tsy nataon'ny vovonana firaisankina ho tompotrano miona nefa ny vahoaka sy ireo distrika nanaovana fampelezan-kevitra. Natsikafo ny firaisankina avokoa ireo endrika tsy fahanarandalana samihafa sy kajy maloto ataon'ny mpitondra mandritra izao fampelezan-kevitra izao. Anisany maro koanareo maro moa tany nandehananay avy any alaotra le any amin'izy Atsimosinanagny fa maro be zany nandehananay teo le olo maty teo le namasika maty teo monsieur Mampilavera io de candidat ny maire tao Morondava de lany Somasara de sy ne keny misy nanao an'le asa mitovitovy tam'le namasika tato Moramanga ihany koa zany de hoe ho averigny élection sy naverigny misy élection zany de io izao zavatry nahazo anazy mbola nanao jogging ataodrano maraigny de mampisalasala be zany de sy misy mbola anao fanadihadiana me nahafatan'io olo io satria gaga daholo io zareo any tsaka anao mitsigna ariva après-midi zao zany ohatsy de hoe olo narary amin'reto olo reto moa misy faneritereny ianao mela rehefa tsy azo amin'igny mety anaovagny zavatra hafa agnisan'izany zany faneriterany zany le tany Manakara de misy candidat anankiroa atahorandreo zany atahorany moa le candidat sika zany de izy zany sy saharesy misy izy de farany misy candidat anankiroa ny tereny miala ianareo de nasoa le anankiray moa mpandrarapa ndefa exportateur na girofle le anankiray fonctionnaire de miala ianareo fa tsy sevitsy ndany ianareo manogna an'le candidat mpanzakana iromary zany zany hoy le zalaka ara-dalagna sara candidature za fa nazy 211 bis izy anao manany ara-dalagna fa gnany papanao gnany mamanao gnany raha lanao sy ara-dalagna miala anareo fa alefanay io zavatry io am'le resaka redressement fiscal zany de nataon'igny koa zany le zalahy anankiray koa ianao koa miala fa hogadranay ianao zany hoe ino zany zavatra misy zao ampiasaigny ny service des impôts ny fandraragna amin'ny resaka zany ampiasaigny ny tribunal ampitahorana an'le olo rehetrarehetra aby zany zavatra misy akehitriny de mampalahelo fa tsisy mahazo anao politique sony zany ka sy mahagaganagna aminareo to raha misy maneritery mpampianatra maneritery fonctionnaire fa tandremo misy farany raha jiaby ivadika rasy efa ho hitanay koa nareo le mpanaonao satria sy mety io anganareo mieritreritra fa sy iova ty raha ty mafy le tame PSD tanao zay mafy taminare mafy misy farany io tatandremo de tandremo fanagnanay daholo ny agnaranareo rehetrarehetra io efa vota vita sara ka izay sy tokony ho atao any maharehetrarehetra ny Madagasikara any ane sisy tiany ty fitondrany ty sony sisy tiany ty ka minao fa ohatran'izany koa nareo eto Ambatolampy ka sy maintsy miala am'izao sika. Ny tahotra no lehibe indrindra ho an'ny fitondrana hatram'izao mbola mitoy ny fampiasana ireo mpitandro filaminana indrindra ireo zandaro fitaovana politika nandritrany dia ny mpitarika ny vovonana firaisankina tany amin'ny tapany atsimo atsinanany no sinoatra makasary sy tapaka ny cortège ny firaisankina ireo zandary eny andalana tsy fantatra mazava hoe inona ny antony saingy atsivao izao no nisy toy izany ny vahoaka ny Ambatolampy
voakana Tsirabe, voakana Tanifotsy, voakana eny eto Madagasikara. Dia samy malala fa misy ny lalàna zay tsy maintsy arahan'ny mpitondra. Na olona ambony na olona tsotra na reto valala be mandry reto. Ka ianareo hitanay ny zavatra ataonareo tany Kongo, hitanay ny zavatra resahanareo reny. Fampanantenana ataonareo tsisy tanteraka na ray avy. Oamboarina ny lalana ry oamboarina fahatena mbola tsy nahita ohatr'izany tsy mahita vocabulaire na tsy mahita teny ambara hoe ohatra niny ratsy ny lalana lozy. Hity zay etsy zay atraminakaty alainy gendarme baiko sy fomba fanaon'le rangary io amin'izao fotoana zay eo présidence ana efa nilasa avy zay miaraka ty mpangalatra maina zay makasary mpangalatra omeniva zay nanainareo tsara zara amy zantary ary le olona namana misy namana tsy zandary rena fa baiko ty izy président ka tsy maintsy amena renseignement otrareo saonao tsy moty fa oaiza trano zavatra misy eto Madagasikara mbola misy ny teritery mbola misy ny ajo zay. Mila mijoro isika nohatra izany tsy hoe ireo mpitarika ny vovonana firaisankina ireto any malagasy Madagasikara fa tsy an'olo tokana ho ny fanazavany ka mila verina amin'ny vahoaka ny fahefana. Fidio fenra lambomanana larana fahadimy eto amboribory tany fahatelo natolotry ny vovonana firaisankina sy ny tiako Madagasikara hosolom-bavambahoakanao ary asa ho anao. Fidio député eto amin'ny boribory tany fahadimy numéro 3 fetra Sigirivo natolotry ny antokotimo amin'ny vovonana firaisankina fetra izay efa solom-bavambahoaka amperinasa no sady filohan'ny vondrona parlementaire dimy navita foto-javatra samy maro saingy tsy nety ny sehosehony zany samy joro sy niary ny tombotsoam-bahoaka filohan'ny fikambanana ADCS efa nanao asa sosialy maro Girivo kosa efa ministre sy député teo aloha. Fidio numéro 3 fetra Sigirivo eto amin'ny firaisana fahadimy. Fidio numéro 3. Rina Randriamasinoro candidat natokotiko Madagasikara natolotry ny vovonana firaisankina larana voalohany eto amin'ny boribory tany faefatra. Rina Randriamasinoro tanora sa mijoro miady vahoaka kovitio solom-bavambahoaka atsika eto amin'ny boribory tany faefatra. Rina Randriamasinoro larana voalohany. Allô, vahoaka anao Tsimorano dada ihany ty niresaka aminareo mivantana candidat Voangy Ramanarivo sy Rado Ramparahoelina reo no candidat official natolotry ny firaisankina. Fidio Voangy larana faefatra fa io ny atsika io da ho ara fidio Voangy mahatoky anareo avo. Iny ary tompolasy tombovavy araka zany efa ambadimbadika eo ny candidat Voangy araka ny teneniny ko président ny firaisankina ny président Marc Ravalomanana teo fa mialohany aloha dia ho raisika Andriamatoa Vaovao Benjamin. Andriamatoa Vaovao Benjamin dia eo anivon'ny comité de soutien izy amin'ny firaisankina zany hoe mpanohana mpanamafy manampy tosika sy ny sisa raha ny cursus an'Andriamatoa Vaovao Benjamin dia lava be fa sationany fotsiny no ambaratsika ny amin'ny hoe izy tany amin'ny atoko Arimatany ny tena nahafantarana azy dia efa olona teo aloha izy dia efa mpitarika fikambanana ihany koa izy tao amin'ny fikambanana mpianatra tao amin'ny 67 hectare tao dia marobe zany no efa toerana sy ny andraikitra efa ny tanana Andriamatoa Vaovao Benjamin. Miarabanao tompoko. Miarabanareo tompoko namana Rina Rabemananjara sy anareo mpiara-miasa ato amin'ny MBS nanasanay androany ary miarahaba ny mpanara-baovao amin'ny anao manjery MBS sady manasa atsika rehetrarehetra mba hanaraka ny resadresaka eto hatramin'ny farany. Fanontaniana voalohany apetraka aminao Andriamatoa Vaovao Benjamin, inona na resa lahatra anao zany hoe anohana ny candidat atolotry ny firaisankina. PDB ny candidat, PDB ny irotsaka ny tiraramanky ty fa ny atefa tany amin'ny firaisankina savidinao inona no natonga an'izay ary
inona ny famatoranao manokana ao amin'ny 2e arrondissement dia anao koatra ny tazatazana ny amin'ny metra ianitra ny amin'ny premier arrondissement ny Dahoary. Raha zay fanotoriana zay namana rina lava be ny tantara mafofoezintsika le izy io de noho ny antony fahitana fa i Madagasikara ty any malagasy ary tsy voatra tsika raha tsy malagasy vonona hanaraka ny lalàna mifanaraka amin'ny zava-misy mifanaraka amin'ny sokajy miparitra sy ny olona mahamalagasy ny malagasy ny fomba hitantanana ny firenena. Mbola tamin'ny taona raiky amby 90 teo amin'ny olana nisy tamin'ny fitondran'ny amiral Didier Ratsiraka sy ny vondrona Hervé Rasalama dia solombavam-bahoaka ny voafidy tany Voemaro ny tenako tamin'ireny ary ny joro nanao soni nampandany ny fifanarahana tary amin'ny panorama convention panorama du 31 octobre 91 noho ny antony fitazonana ary fandrindrana zay mahay ray ny malagasy zay tsy tokony hisy korontana raha tsika eto amin'ny firenena iombonana mahay mirahina mahay miara-miasa ary zany firaisankina sy fiara-miasa zany de miorina anatin'ny lalam-panorenana zany rehetrarehetra zany fa nahatonga androna amin'ny firaisankina satria nanoana nyty fitondrana ty loatra fitondrana ny tarihiny Andriamatoa Andry Rajoelina nanomboko izy ny latsaka be ny tanàna tamin'ny 2007 izy nandalo tete Zamitra 2009 tonga amin'ny fandaminana natao tamin'ny 2011 ny soniavana ny reny tondro zotra feuille de route reny de fitadiavana ny filaminana sy fametrahana ny tany-tandalàna ny ara-dalàna itazonana foana ny maha iray ny malagasy tsy ao anatin'ny korontana fa amin'le kolotsaina malagasy hoe le fihavanana io zany ny trandrahanay indrindrandrindra ny tenako hatram'izay ka hatram'izao ka zay olona mirona am'izany de miandany aminy tanteraka de firaisankina ianao zao firaisankina zao satria tabataba zay tamin'ny 2008 tary Ambojatovo hoe esory ny ministry ny serasera ny ministry ny fitantanam-bola satria tsy mamela ny malagasy rehetra amoaka hevitra mba nome sehatra malalaka esory ny ministry ny fitantanam-bola satria mampifangaro ny volany mampandraraha filohara valimanana sy ny vola volam-panjakana am'izao ngamba avo 300 heny ny ataon'ny fitondrana 300 heny 300 heny ary zavay koa ny antony ary ty afatra ho atsika ray aman-dreny manerina ny nosy na civil na miaramila jerevontsika tsara ny fomba fitantanana ny firenena voalohany nampanantenana ny vahoaka malagasy ary nandaniana vola be tsy toko tsy firoana nanaovana ny lalam-panorenana tamin'ny volana 2009 zay nivoaka navoaka ara-dalàna fa nandresy tamin'ny volana novembre 2009 misy ny fitsinjaram-pahefana isanambaratongany hatram'izao tsara nisy fifidianana na iray fandikan-dalàna ataon'ny président Andry Rajoelina zany nataony fandaminana ny tondro zotra zay nazahoany fankatoavana iraisam-pirenena reconnaissance internationale indrindra amin'ny 1970 io reconnaissance io 1970 nisy création tokony natao hoe fanokafana compte iombonana fond de solidarité nationale
anomezana karazana onitra am'izay olona victime na iza io na iza na rema na tim na iza zay victime processus de sortie de crise de 2002 jusqu'à ces jours tamin'ny 16-17 septembre 2011 io tsisy tanteraka zany tsisy tanteraka natsangany président Rajaona Romampianina le CFM andrindrana io rehefa tonga président Andry Rajoelina nandravana io namay azy fa le andininy fa 7 tokony hanaovana fanonerana an'izay olona victime na iza tsy nisy tanteraka ary nanoratra ny bureau maharitry ny CFM tam'izay tany amin'ny gouvernement mandraka ty androany tsisy valina tonga ny zao fitondrana zao olomboafidy mbola nampinako le vely rano 340 za tsy mahita aiza am'le vely rano 340 ny mba tanteraka ady amy tsy fandripahalemana mba ahafahan'ny malagasy rehetra mamokatra ady amy kolikoly vo maika niakatra 300 avoheny isan-jato ny kolikoly arome koa ny santionany mba hitantsika tompona ndraikitra rehetrarehetra to amin'ny firenena fa na olona lazaina mpanohitra tsy ny vahoaka ny manohitra tsy ny vondrona politika ataontsika hoe zareo to amin'ny vondrona 140 ny nanohitra fa ny fitondrana ny manohitra firenena manohitra vahoaka am'izao dradradradraitsika nefa ny vahoaka ny tompony fahefana am'izao ny olombitsy ny tompony fahefana ny vahoaka gedzaina tanteraka zay miteny ngamba matetika nadalo teo amitsika ry Clémence Rarinirina ry Lili Zandrivavy reny voantso any amin'ny mpanao famotorana intsivy impolo satria milaza ny zavatra mety manotona ny mpitondra ya ka zao izy Andriamatoa vovopenzamay arak'izany tantarany tantarainao zany tany amin'ny Arema ianao de avy eo anao nanohana ny Andry Rajoelina de avy eo anao teo zao anao aty amin'ny firaisakina hiatrika fifidianana solombavam-bahoaka isika eo angamba ny tena tiako ametrahana azy am'izay Andriamatoa vovopenzamay hoe firaisakina fifidianana solombavam-bahoaka aminao zany hitondra inona eo anivony ny teny miram-pirenena ny reo candidat ny firaisakin'ireo rehefa tonga eny Tsimba zaza ametraka olona tsy vitany hoe sahy ametraka lalàna zay ampandrosona ny firenena hitazonana ny maha iray ny malagasy fa tsy fanjakany olombitsy anao ampimamba ny rem-pirenena rehetrarehetra hanagejany vahoaka ary mamboly kolotsaina amin'ny fiankinan-doha lasa régime moa zany sa système de dépendance miankin-doha fa tsy avela hamokatra hivoatra hampivoatra ny firenena fa vahoaka hiankin-doha zay ny volena eto amitsika ka tsy hoisy fampandrosona ho hitatsika am'izany raha firaisana faharoa ny jerena reharehatsika malagasy neny nanomboka tamin'ny république voalohany fananantsika université io ary varavarana angeza be nampiona ny malagasy 7 ny fisian'io université nankatso ary zay nahatonga anisany nanorena ny président Tsiranana ny cité nipetrahan'ny vahoaka tam'izay fotoana na mpiasam-panjakana io na vahoaka tsotra avy any amin'ny faritra miakatra eto ka tsy manana trano hipetrahana icité Ambohipo zao izy raha jerentsika ry namana rina de tsy latsaka ny 700 ny olona mipetraka Ambohipo
ny mpianatra mianatra ao Ankatso avy any amin'ny faritra daholo io zany izy iarovana mafy io no mampiseho iray etsika malagasy tena mampiseho le firaisakina zany ny deuxième arrondissement mampiseho ny firaisakina malagasy ny malagasy rehetra ary ametrahantsika ambony ny mahakapitaly ny Madagasikara Antananarivo io zany listrao deuxième arrondissement ny deuxième arrondissement député Pernas na Zokobe Rastany manao mafy iny manao mafy ary nanohina ny fo ny fietsika zay ataony am'izao fotoana zao fa ny colistier aminy zanaka ny Fort-Dauphin ny tsy tongatonga ho azy zany tsy tongatonga io le firaisankina io le zavatra volena hatram'izay ka hatram'izao ny fahatelo zanaky ny Moronmania avy any Ambositra ny fahatelo ny fahaefatra zanatsika eto Antananarivo tena national mihitsy zany na composition ny équipe ny namana Rastany raha voaresaka hoe Akatso Ambopo ny colistier de naseho ny tanteraka tena firaisankina zay zany tsy tokony amevanina tsy tokony anaovana tsinitsinina fa trandrahina foana ary volena foana eny ary zava-dehibe zay teny hoentin'Andriamatoa vaovao Benjamin zay eny ary entsika marana satria mbola andray vahiny anankiray isika ny candidat Voangy district na Tsimondrano inarany teny hoentinao anetanana ny olona Androtsabato ho an'ny candidat ny firaisakina tsy ao amin'ny deuxième arrondissement ihany fa ho an'ny Madagasikara ihany koa ary ianao koa amin'le triangle du Nord koa ao zay mitarika an'io ray aman-dreny mihitsy ianao mitarika azy ndao ary ya ny anentanana ny olona ary mangataka kely 30 seconde mitovy amin'io Ankatso sy Ambohipo varavarana idiran'ny faritra rehetra eto amin'ny kapitaly Imbonana ny idiran'ny vahiny be dia be nge vahiny ny andra teo Ankatso teo petsaka ka varavarana misokatra avy ato anatiny avy any velany ohatra zay koa ny firaisana voalohany zay misy ny maître antra zay iarahanay tanteraka koa am'izao fotoana zao varavarana satria ao le Carleton ao dolaka ny vahiny avy any velany ny vantany ao ny atitany ao ny ministre ny raharaham-bahiny ministère ny fampianarana ao amin'ny firaisana voalohany io ka varavarana kio zany itaizan'ny malagasy manerana ny nosy varavarana idirany avy any velany eto amintsika zany ny fitaratra atsika hoe ave ry Madagasikara io arrondissement faharoa io anankiroa io tena misy zavatra goavana zany isehoniny fa reto ve zany malagasy zany satria 67 hectare efa renivohitry ny faritra zay mene ma iombona anazy misy renivohitra Antananarivo de 67 raha misy renivohitra Antananarivo de 67 ka zay ny antony anohananay ny firaisankina manerana ny nosy zany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena reny tany Andapa ny tenako tao amin'ny efitry ny Andapa sy Bealanana nisy fokotany atao hoe amporinga be zay efajato ny vidianana kilo ny lavanila efajato ariary zany masona hita fa tsy zavatra foronina azadino fa raha député mpanao lalàna iaro le mpitondra na mety ny ataony na tsy mety volamena anatin'ny efa-bolana septembre, octobre, novembre, décembre 2021 indraiky ambin'ny folo ny voaka tany Comore ny procureur de la république ny Comore no efantarany malagasy tamin'izy nanao famelarana tamin'ny anao manjery fa misy volamena antsika malagasy ake indraiky ambin'ny folo nandalo tao Comore alefa ny Dubai ny tany Sud-Afrique moa fa tsy resahana tsony tsita ny tao amin'ny ministère ny mine ary ny mampalahelo sy ny mahamenatra zay avy any Degongama satria ny prime ministre no ministre mpisolo toerana tamin'izany raiky ambin'ny folo zany
satria voatendry ministry mpisolo toerana izy tamin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana aogostra 2020 indraiky ambin'ny folo ny voaka tanatin'ny taona 2020 io ihany indraiky ambin'ny folo ny voaka tany Komoro enina amby 30 kilo anatin'ny coffre ny voaka aiza ny mpanao fanadiadina ny sampandraharaha mpitsikolovana ny service de renseignement généraux ny tafika ny gendarmerie indrindra ny police aiza tsy mba nanao fanadiadina tamin'ireny volamena ao anaty coffre very amrana koa azy de ity président Donald Trump président Joe Biden tam tondas faramparany tondas noho ny korontana tao amin'ny Maison Blanche iny tamin'ny passation tamin'izy mirala mianaka de ny aya iny ny tafika américaine Donald Trump nitondra dossier miaramila no tany an-tranony nanaovana examen militaire nanaovana fanadiadina tsy nisy farany président Joe Biden namperinasa nilazaina fa nisy copina dossier militaire tany amin'ny bibliothèque ny tany an-trano fony izy mbola vice président ny président Barack Obama izy efa président amperinasa nanaovana fanadiadina ka zay ny afatra ty kompitaina ampanao fanadiadina eto amitsika hoe maninona moa ny antsika eto tsy azo anaovana fanadiadina nefa zavatra hita maso gazety amanjato ny Amanarivo nivoaka fa ny olona rehefa miteny an'io manotra hoe tsy mety zao zavatra miseho eto Madagasikara zao reny ihany nandeha ninandro enjehana ka manao antsoavo aminareo ray aman-dreny ao amin'ny tafika jerevo tsara ny zava-misy ina isoratsika Andriamato vaovao Benjamin ray aman-dreny izy eto amin'ny firenena nitondra an'izay fanazavan'izay fandraisana anjara ihany koa nivony mpanohany izy ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany faharoa zany izay atarian'ny candidat député Rastany dia sotranao be ray aman-dreny misaotra tsika nandray anay mpitiavana reto toboka manaraka indray eny ary mbola mitoy ihany ny fandaratsika amin'ity miara-manonja firaisan-kiny ity andray ny mpisehatra manaraka indray tsika isento kely fotsiny ao anatina segondra vitsy dia andray ny solombavambahoaka ny candidat voangy izay moa no alalany ny Besinimaro azy ao amin'ny distrikany Tsimondrano. Fidio fendra lambomanana larana fahadimy eto amboriboritany fahatelo natolotry ny vovonana firaisan-kina sy ny tiako Madagasikara ho solombavambahoakanao ary asa ho anao Fidio député eto amin'ny boriboritany fahadimy numéro 3 fetra Sigirivo natolotry ny antoko-timo amin'ny vovonana firaisan-kina fetra izay efa solombavambahoaka amperinasa no sady filohan'ny vondrona parlementaire dimy navita fototra avitra samy maro saingy tsy nety ny sehosehony zany sanjory sy ny ary ny tombontsombahoaka filohan'ny fikambanana ADCS efa nanao asa sosialy maro Girivo kosa efa ministre sy député teo aloha Fidio numéro 3 fetra Sigirivo eto amin'ny firaisana fahadimy Fidio numéro 3 Rina Andriamasinoro candidat natoko tiako Madagasikara natolotry ny vovonana amin'ny firaisan-kina larana voalohany eto amin'ny boriboritany faefatra Rina Andriamasinoro tanora sa mijoro miady mavahoaka kovitio solombavambahoaka atsika eto amin'ny boriboritany faefatra Rina Andriamasinoro larana voalohany Allô vahoakana Tsimondrano dada ihany ty miresaka aminareo mivantana candidat voangy Ramanarivo sy Rado Ramparawelona reo no candidat official natolotry ny firaisan-kina Fidio voangy larana faefatra fa io ny atsika io da ho avy Fidio voangy mahatoky anareo avo
araka nefa nambarantsika teo a dia andray ny vahiny farany amin'izao fandarana izao isika Madame Voangy, izay no fahalalany ny Besom Maroans candidat député, candidat solombavamboaka izy atolotra amin'ny firaisan-kina ao amin'ny distriktan'ny Atsimondrano. Fa le miarabanao Madame Voangy candidat solombavambahoaka zany ao amin'ny distriktan'ny Atsimondrano tonga eto amin'ity fandarana ity eto amin'ny MBS. Isaorana be dia be ianao satria mbola nandehandeha tany ianao nanao propagande dia avy eto anao mbola andeha indray a zava-dehibe zay a ary eo ihany koa moa zany ny firesahana amin'ny mpiray-tanindrazana amin'ny hainao aman-jery tahaka an'itony MBS itony. Fanontaniana voalohany apetrako amin'ny solombavambahoaka candidat solombavambahoaka député Voangy eo amin'ny distriktan'ny Atsimondrano dia ny hoe nanahoana ny propagande aloha hatreto ary ahoana ny fiatrehana ny eninandro ambony izany hoe ny hatramin'ny latsinainy. Hatreto dia miezaka izay midina ifotony mihitsy mifanerasera ny vahoaka akosina amin'ny vahoaka ary tena hoe miaino mietaeta amin'ny vahoaka mandray rehetrarehetra izay zavatra takian'ny vahoaka amin'izany hoe député izany. Zay zany nataonay mandresy lahatra ny olona eto amin'ny distriktan'ny Atsimondrano fa ny candidat ny firaisan-kina eto Atsimondrano ny laharana faha-efatra no hitondra ny fanovana amin'ity. Mila manova tsika. Mila manova zava-dehibe zay a raha raisika ny distriktan'ny Atsimondrano Madame Voangy 900 amin'ny fokotany a misy commune 920 tena midadasika be tena malalaka be ilay Atsimondrano ahoana ny fanentanana ny olona ao anatin'izay rehetrarehetra izay hoe androm-panjakana mpanao lalàna no isy ianao zany a atsoatsy fandraisan-dahatra ny olona amin'izany hoe 900 fokotany. Ngeza tena ngeza Atsimondrano ary anisan'ny circonscription hoe tokony zaraina raha tamin'ny fotoan'andro nefa zay moa ilay izy dia hatrehana ary zay koa tsy mitsoakady zay miatrika ny vahoaka eto Atsimondrano tsy mora koa fa za moa efa député tamin'ny 13 hatramin'ny 24 roa arivo dia natsapahan'ny olona zay nolalovana hoe ay alao mihitsy ianao afa ihany Voangy natsapahan'ny olona hoe za raha tsy nahatsiaro hoe inona no zavatra nataoko avy tamin'izany fa ny olona ny tena nahatadidy tsy afaka tao am-pon'ny olona sy tao an-tsain'ny olona ny zavatra nirahana nandritra izay mandavo nirahako tamin'izay ary dia misy koa moa no nteny eny am-pandehanana eny hoe fifidianana député sao dia ohatran'le teo aloha tena zay nitenen'le olona le teo aloha izy aloha oka za fa nidresaka le teo le tamin'ny 24 arivo hatramin'izao mbola eo reo sao dia ohatran'ireo fa ahoana ho dia miteny ny olona hoe propagande izy ny tonga ozy izy dia rehefa lany izy tsy hitatsony eto dia mametoky ny vahoakana Atsimondrano fa samy hafa afakosy député Voangy zay mihitsy ngenina novanan'le candidat zay mihitsy le izy hoe andray andraikitra iaro ny tombontsoa am-bahoaka fa tsy iaro ny tombontsoa manokana tsy angorokarena ny atao eo amin'ny antenne mera-pirenena eo fa hijoro zay no lazaiko hoe za député vonona sa iaro ny tombontsoa am-bahoaka iaro ny tombontsoa am-pirenena satria tena mijaly le vahoaka fa mila nareo vahoaka koa miaraka amiko afahantsika manao an'le fanovana zany afahantsika manala ny mpitondra tsy mahomby mila maro anisy any amin'ny antenne mera-pirenena iza mihitsy na vonona takininina ary zay na sa takininina ary zay dia zao mila nareo vahoaka maro be eto Atsimondrano mandray andraikitra mifidy laharana faha-efatra tsy sarotra ane zay mifanentantsika manodidina
manodidina rehetrarehetra fotsiny tsy hoe mandeha lavitra fa ny manodidina anao ihany ny taninao hoe andaotsika ifidy a andray anjara fa raha tsy zany a de 5 taona manaraka de mbola latsaka lalina no zao indray tsika de mahaiza zay no andronanareo tsara hoe iza le olona hofidiana marina misy indépendant misy ina fa ny firaisakina firaisakina eto Tsimondrano zany ary zareo rehetrarehetra nge mikambana any rehefa sur terrain zay de mahita an'izay hoe ny firaisakina rery a de reo andaniny rehetrarehetra reo a ny mpifaninana zany aminay ohatrany hoe mikambana ary zareo ohatrany hoe mitovy ry zareo a mikontra ny firaisakina na ny afishinay io ongotana afisy zany napetaka zany a fa ny anay ihany miongotra ny anay ihany miongotra tena anaovana mission mihitsy ngamba manongotra ny firaisakina fa zay ko matoma anao de zay ko say zay ko tsy matahotra zany fa atao foana ihany fa mametaka koa zay satria mbola misy ka resaka kely zany le resaka hoe fanarahan-dalàna misy tsy manara-dalàna sy ny sisa iny efa niteneny ny co-président firaisakina président Marc Ravalomanana iny tam'le omaly iny hoe tena be de be ny tsy fanarahan-dalàna amin'izao fotoana izao zany ahoana ny fanentanana hoentin'ny candidat voangy zany hoaniny ao a Tsimondrano ao a amin'ny zay le resaka hoe tsy manaiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ary samy joro mialohan'ny fifidianana mandritra ny fifidianana ao arinany fifidianana zay moa zany zao a hitan'ny ekipanay tany zao a de misy talehana sekoly-mpanjakana mametaka afisiny candidat mpanjakana hitan'zareo zany de misy ny président Pokotany a manao an'izany koa mametaka afisy zay hoe tsy fanarahan-dalàna zany a misy aty ny eto Tsimondrano moa de misy mpiasa-mpanjakana ohatra ao anaty listra zany dia mamory ny mpampianatra rehetrarehetra zareo de any ambady de any moa izy zany miteny hoe tsy maintsy a manohana ny tsy maintsy mifidy ny candidat misy tsindry manao tsindry zany matahotra zany de manao tsindry za moa zany eto de manentana anareo mpampianatra nareo mila mijoro asehoy fa zany mpampianatra zany de olona manana maha izy azy zany tsy manaiky tsindritsindrin'ny olona zany fa manana foto-kevitra ijorony a rehefa any amin'ny isoloir any a tsisy mahita zay arotsakareo a de aza manaiky tsindritsindrina aza manaiky teritereny zany a fa tsy misy dikany maha hoe mpampianatra maha hoe nianatra nareo raha ohatra ka mbola izao am'izao andro zao nareo a mbola anaiky an'izany tsindry azo lena atao anareo zany a ndao hiaraka ijoro aminay fa zay sa hiaro ny tombontsoa anareo koa rehefa lany eo miaraka miady tsika miaraka miady ny tanjona moa zany de hoe eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza io koa le antsoina hoe kianjan'ny démocratie ianao moa fa atao tamin'ny 2013 hatramin'ny 2018 somary iverenana kely ny tena tsy zakan'ny olona zany tamin'ny raha vao miresaka hoe atemera-pirenena de hoe raha vao betrohan'ny avaria amin'ny fahefanam-panatanteraka de mamitsaka raha mandeha ny malety mandeha ny trafika d'influence isan-karazany rehefa tonga ao a député Solombavam-boaka voangy eo amin'ny district ana Tsimondrano atolotra ny firaisakina tena sa hijoro ve ianao a tena hoe mba ho tompontsoan'ny vahoaka malagasy ny ao Tsimondrano efa député a araka lazaiko anao teo ary de nijoro nisy ny malety efa teneniko foana iny reny nidina teny amin'ny Pont d'Or sy ny rehetrarehetra reny tamin'ireny fotoan'ireny tsy nanao an'izany a tsy nandray ianao tsy nandray a alao hitan'ny tsy nandray a efa nisy malety tamin'ny 2013 2018 a latsaka reo fa ianao tsy tafiditra amin'izany a zay mihitsy ane le mampahantra araky ny teneniko anao hoe le kolikoly zay a le kolikoly mila foanana satria miteraka fahantrana io ny tsy mampandroso io ny mampahantra atsika de eto mihitsy no anetanako hoe misy no mandeha miteny any hoe antsika ihany io tsy maninona raha ianao sy le candidat anankiray indépendant iny lany zay tato amintsika le niala zany de zao tsy zany mihitsy zahay sy
maire napita tafika ny mila manao podro io ny anarany maire rado Raphaël zay ny deuxième de la listako za ireo ny mila lany eny amin'ny anteny mera firenena de mila nareo mila atsika mandray voangy sy rado ny atsika zay ny dedavina fa tsy mila mierikerika hoe itsy zao nanao indépendant reny raha hoe eto amin'ny district na Tsimondrano amiteneniko anao hoe tsy misy antoko mife azy rehefa tonga any amin'ny assemblée reny mahazo mandeha amin'izay groupe parlementaire tiny reny de afaka mivadika palitao reny fa ianao rehefa tonga any tsy maintsy manaraka de rehefa tonga any reny afaka mivadika palitao reny de afaka mandray malety reny de izy ara ny adiny tombontsoa atsika vahoaka eto Tsimondrano raha izany no atao sady tsy ivadika palitao tsy andray malety tsy afaka tsy ary tsy manao azany satria zay mihitsy le conviction ako ny ijoro ho tombontsoam-pirenena zay le izy fa tsy hoe ny tombontsoako manokana ny ediko ao fa ny tombontsoam-pirenena mba amingorana ny jadona eto amin'ny firenena amingorana n'izao fantrano zao de mila député maro anisy tsika afahatsika manova satria ny fitondranane tsy malala nijaly be ne zay any resaka rano fisotro madio zany ne so fototra nefa tsy misy amin'ny 12 alina mandeha ny rano ifoanao amin'ny 4 maraina mba hoe iazakazaka ndray mba hoe sendra tapaka le rano tena efa tapaka ny rano ny foanao mandro amin'ny 4 efa tsy misy rano fijaliana ne zany so fototra ne ny rano fisotro madio nefa tsy sitrahany vahoaka malagasy zany de mila député mahay miady ny tombontsoan'izany ary rehefa maro anisa ny député amin'ny firaisakina afaka ataony manova mpitondra tsy mahomby de miditra mahay ary député tsy matahotra ny zay ka zay mantsy ny treromin'ny tary tonga de namitsaka ka zay ny problème député mpanangatanana fotsiny ny sasany député miandry ny tombontsoany fotsiny sady matahotra fa tsy député afaka ijoro zay ny ilainy vahoaka malagasy tsy izay militsika ary eto de miteny mihitsy fa tsy hoe député vehivavy de hoe malemilemy fa za atram'izay mihitsy de zay no afantaranareo anahy député voangy député mijoro tsy manaiky lembenana eny ary amaranantsika azy ary solombavambahoaka candidat solombavambahoaka madame voangy zany atolotry ny firaisakina ao amin'ny district na Tsimondrano averimberinany inona ara ny teny entinao amarana anazy anetanana ny olona anetanana ampifidy androtsaka ny vatony hoan'ny député voangy sy ny candidat voangy zany sy ny candidat sy Rado Raphaël hoantsika vahoaka eto Tsimondrano manentana anareo aza mierikerika tsony aza misalasala tsony fa laharana fahaefatra ny candidat tokana natolotry ny tiako Madagasikara ao anaty vovonana firaisakina député zay anakiroa député voangy sy maire napita tafika Rado Raphaël reo ny mila aterinareo eny amin'ny anteny mera pirenena iady ny tombontsoanareo vahoaka na Tsimondrano iady ho an'ny tombontsoam-pirenena ary iady tsy omentsika ny vazany tantsika tsy maintsy any Madagasikara any malagasy de manentana atsika andao alahoery amin'ny fahasivy amin'ny 20 ny volana May amin'ny 9 maraintsika de any amin'ny bureau de vote dia amin'ny 4 rivotsika de efa miandry manodididina amin'ny bureau de vote hiditra iandry ny vatotsika satria fantatsika fa tsy maintsy misy ny efa zatra manao ny alatra fanao ny atram'izay de andrasatsika ary eto de efa mampitandrina koa hoan'izay meritreritra anao an'izany efa zay efa miomana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy fa tsy anaiky lembenana mihitsy raha misy zavatra mifandisondiso na mifandраindraiky amin'izany satria zay mahita ny sur terrain nalehanay rehetrarehetra atreto fa tena leo ny olona ary de vonona tanteraka ifidy ny laharana fahaefatra amin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny fahasivy amin'ny 20 ny volana May ty district na Tsimondrano district na Tsimondrano
Isaorantsika be deaibe ny kandida voangy zany izay atolotry ny firaisan-kina ao amin'ny distrika na Tsimrindrano. Eo ihany koa no ny manaraka azy eo ny Rado Rampahaloelona ary dia samy anatanteraka ny adidiny isika mianakavy amin'io fifidianana solombavam-bahoaka io tsy herikerika hoy ny kandida voangy teo mariny zany. Dia isaorany ianao naharitra ny naharaka hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka indray ny fotoanantsika mbola manatin'ity resaka propagandy ity ihany andanitsika ny kandida ny firaisan-kina samy tahin'Andriamanitra. Veloma tompoko. Mandra-piona dia tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Fidio fenra lambomanana larana fahadimy eto amboribory-tany fahatelo natolotry ny vovonana firaisan-kina sy ny tiako Madagasikara osolombavambahoakanao ary asa ho anao. Fidio député eto amin'ny boribory-tany fahadimy numéro 3 fetra Sigirivo natolotry ny antokotimo amin'ny vovonana firaisan-kina fetra izay efa solombavam-bahoaka amperinasa no sady filohan'ny vondrona parlementaire adimy navita foto-driavitra samy maro saingy tsy nety ny sehosehony zany sanjory sy ny ary ny tombotsoam-bahoaka filohan'ny fikambanana ADCS efa nanao asa sosialy maro Girivo kosa efa ministre sy député teo aloha. Fidio numéro 3 fetra Sigirivo eto amin'ny firaisana fahadimy. Fidio numéro 3. Rina Randriamasinoro kandida natokotiko Madagasikara natolotry ny vovonana amin'ny firaisan-kina larana voalohany eto amin'ny boribory-tany faefatra. Rina Randriamasinoro tanora sa mijoro miady vahoaka kovidio solombavam-bahoaka atsika eto amin'ny boribory-tany faefatra. Rina Randriamasinoro larana voalohany. Allô, vahoaka anao Tsimrindrano, dada ihany ty miresaka aminareo mivantana. Kandida voangy Rarimanarivo sy Rado Rampahaloelona reo no kandida ofisialy natolotry ny firaisan-kina. Fidio voangy larana faefatra fa io ny atsika io da ho avy fidio voangy a mahatoky anareo avo.